Miarabana ny tokantrano manaraka ny vaovao manokana mahakasika ny rivodoza indrindra ny fivoaran'ilay rivodoza GEZANI tamin'ity tapakandro maraina ity. Mitombo hery ny ilay rivodoza ary niakatra ho 60 kilometatra isan'ora ny rivotra niaraka amin'izay narahana tafiotra hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora manakaiky ny ivon'ity rivodoza ity. Amin'ny ankapobeny raha ny toerana nisy azy tamin'ny 10 ora maraina dia manodidina ny 420 kilometatra atsinanany Toamasina no nisy ny ivony. Raha ny sary azy tamin'ny zanabolana ny rahona kosa dia efa manomboka mipaka tsikelikely amin'iny faritra atsinanany Madagasikara indrindra moa zany ny faritra atsinanana sy ny faritra ANALANJIROFO. Ao anatin'izay ihany koa dia navinaina hiditra tanety moa ity rivodoza ity any Oriva any amin'ny distrikany Toamasina faharoa ka manoloana izany dia miova ho toy izao ny filazana loza mahakasika azy ity. Filazana loza miloko mena, loza mitatao zany ho an'ny faritra ANALANJIROFO sy ny faritra atsinanana. Filazana loza manambana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Ambatsoa, ny any amin'ny faritra Laotra Mangoro, Analamanga, Betsiboka, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Melaky, ny any amin'ny faritra Menabe ary ny distrikan'Antala, Andapa sy Mandritsara ary koa ny any amin'ny distrikan'ny Befandrina Ava. Ny lalan'ity rivodoza ity moa aorian'ny fidirany an-tanety any amin'ny distrikan'ny Toamasina faharoa izay dia mamakivaky ny avoatany ary tombanana mandalo ny faritra Analamanga ary mety ivoaka an-dranomasina any amin'ny faritra Menabe na any amin'ny distrikan'Antsalova ho an'ny rapitso alina anoanina ho an'ny lakamisy vao maraina be izany. Manoloana izany dia entanina ny ponina amin'ireo toerana rehetra voakasika anaraka ny toromarika mifandraika amin'ireo loko azo ny amin'izay filazana loza izay indrindrindrindra moa zany ny arao ihany koa ny vaovao izay mivoaka avy eto amin'ny sampandra famantarana toetiny ihany moa satria dia isaky ny mahazo vaovao mahakasika ny fivoaran'ity rivodoza ity zay dia miverina aminao eto indray mizara an'izay tsara ho fantatra mahakasika azy ity.